raha ny fahitanay azy aloha hatreto sy raha jerena sy dinina ny fiaonana tany amin'ny primature ny alatsinainy heriny teo dia tsy nampiseho fahavonona na dia kely akory ny ministeran'ny vola sy ny teti-bola ny amin'ny famahana ny olana satria raha misy ny fampidiniana dia tokony hijery maromaritra raisana ao anatin'izay ary ny CSS dia mitaky fahavonona na ara-politika amin'ny famahana olana satria raha resaka teknika io samby afaka amin'ny teny teknika ny daholy ny olombelona tsirairay eto Madagasikara ka izahay zany mametraka hoe tokony mba resahan'ny filoham-pirenena na ny tompon'andraikitra afaka amin'ny teny an'izany ireo mpandobary ireo tompony vola satria ireo ny karazana sakana zany tsy ahazahoanay anio tombotsoa zay tokony efa onsitrahanay efa antaonany maro izay